Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagnier. Izay ampoizin'ny tompo atao maharitry mandrakizay ny fikasan'ny fony amin'ny taranaka amin'ny fandimby ka agnafaka ny fagnainy amin'ny fahafatesana izy sy amelogno azy amin'andro mosarena. Salamo 2:30. Ankafaliagna no iarabanantsika jiaby zay mpakafy mpagnaraka an'ity fandaharagna toroteny sy fampianaragna iaragna amin'ny archevêque ray aman-dreny ity. Arapengatsika jiaby tratran'ity zoma. Zay zoma ankalazan'ny eglizy amin'ny fomba magnetriketriky ny fomasin'i Jesoa. Ilay fo feno fitiavagna antsika olombelogno ka nandrotraka rano sy rà ho antsika mba hanasantsika amin'ny lotom-pahotagna sy karazagna aratsiagna jiaby zay mety mahazo antsika izay. Ndao ary horegnintsika ny tenin'Andriamanitra zay maizan'ny eglizy atsika amin'ity fankalazagna lehibe ity. Arahiny fampianaragna sy toroten'ny archevêque ray aman-dreny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson. Boky Deutéronome. Tamin'izany andro izany dia hoy Moïse tamin'ny vahoaka masina ho an'ny Tompoandriamanitra ao ianao no nofidin'ny Tompoandriamanitra mba ho vahoakany manokana eo amin'ny vahoaka hafa rehetra ambonin'ny tany. Tsy noho ianareo mihoatra isa noho ny vahoaka rehetra nefa noho ny reketan'ny Tompo taminareo sy ny fidianany ianareo. Vitsy noho ny vahoaka hafa rehetra aza ianareo, fa noho ny fitiavany ianareo sy noho ny fankatoavany ny fianianana nataony tamin'ny razanareo. Dia nentin'ny Tompony voaka tamin'ny tanana mahery sy navotany tamin'ny trano fanandevozana ianareo, dia tamin'ny tanan'ny Faraona mpanjakan'i Egypta. Koa aoka ho fantatrareo ary fa ny Tompoandriamanitra no Andriamanitra, dia Andriamanitra tsy mivadika fa maharitra amin'ny fanekena amam-pamindram-po hatramin'ny taranaka faharivony amin'izay ty azy sy mitandrina ny didiny. Fa mamaly ankitsirany kosa an'izay mankahala azy amin'ny fandringanana azy, tsy taredretra akory izy ny amin'izay mankahala azy, fa hovaliana ankitsirano izao.
koa tandremo ny didy sy ny lalàna amampitsipika andidiako anao anio ka tanteraho izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Lavitra ilay zanak'Abrahamy, tena tazana zirany, tena tazana zirany. Arina mina ni vuzuri sinanurukazi, arina mina ni vuzuri sinanurukazi. Ulalavitra ilay zanak'Abrahamy, natazana zirany, natazana zirany. Kaunana nitoduduno nitsenazi, arina mina ni vuzuni sinanurukazi, arina mina ni vuzuni sinanurukazi. Saurani tumpori fanai, saurani yanarani masina, tena bututulu. Misarani tumpu misarani fanai, suase senanatami asamisadinu ina, asamisadinu ina. Filani reutanau reja, si jani tua biaretina reja. Saurani tumpu misarani jiwa yana vatara, pusipitana nuasa nunyanau, nuasa nunyanau. Ulalavitra ilay zanak'Abrahamy, natazana zirany, natazana zirany. Kaunana nitoduduno nitsenazi, arina mina ni vuzuni sinanurukazi, arina mina ni vuzuni sinanurukazi. Ulalavitra ilay zanak'Abrahamy, natazana zirany, natazana zirany. Kaunana nitoduduno nitsenazi, arina mina ni vuzuni sinanurukazi, arina
sinamera ny vosony sy nanorokasy. Taratasy voalohany Masinday Joany apôstôly. Ry hava-malala, aoka ifankatia isika fa ny fitiavana dia avy amin'Andriamanitra, ary zay rehetra tia dia avy amin'Andriamanitra sy mahalala an'Andriamanitra. Izay tsy tia dia tsy mahalala an'Andriamanitra satria Andriamanitra dia fitiavana. Ary nampiseho ny fitiavany antsika izy tamin'ny nanirahany ny zanan'ilay tokana ho amin'izao tontolo izao, mba hahavelona antsika amin'ny alalany. Ary toy izao izany fitiavana izany, tsy isika no tia an'Andriamanitra rahateo, fa izy no tiantsika mialoha, sy naniraka ny zanany ho sorom-panavotana antsika amin'ny fahotantsika. Ry hava-malala, raha toy izao no nitiavan'Andriamanitra antsika, dia tokony mba hifankatia koa isika. Tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra naoviana, fa raha mifankatia isika dia mitoetra ao amintsika Andriamanitra, ary lavorary ao amintsika ny fitiavana azy. Ny fananantsika ny fanahiny no ahafantarantsika fa mitoetra ao aminy isika ary izy ao amintsika. Ary efa nahita izahay ka manambara fa naniraka ny zanany ho mpamonjy an'izao tontolo izao ny Ray. Na iza hanaiky an Jesoa ho zanak'Andriamanitra dia mitoetra ao aminy Andriamanitra ary izy ao amin'Andriamanitra. Ary izahay efa nahalala sy nino ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Andriamanitra dia fitiavana, koa izay mitoetra amin'ny fitiavana dia mitoetra ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, inoaneteny Ndragnahary mandavolary ny raha jiaby. Alleluia, alleluia, inoaneteny Ndragnahary mandavolary ny raha jiaby. Alleluia, alleluia, keneteny Ndragnahary fototry atsaragna jiaby. Alleluia, alleluia, keneteny Ndragnahary fototry atsaragna jiaby. Alleluia, alleluia, raisineteny Ndragnahary ampiarina iampianana ye. Alleluia, alleluia, raisineteny Ndragnahary ampiarina iampianana ye. Evanjely masina nisoratan'ny Masinda Matio ao amin'ny toko 12. Tamin'izegny andra zegny dia hoy indray Jesoa: misaotranao aho reko tompony lanitra sy ny tany, fa nagnafigny ny hevitrao tamin'ny endry sy besaigny ianao ary nagnambara azy tamin'ny tsopo kosa. Eny, misaotranao aho reko, fa izany no sitraponao. Efa nomeno reko ahy ny zavatra rehetra, ary tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny Ray, ary tsy misy mahalala ny Ray afa-tsy ny zanaka, sy izay tiany zanaka anehoana azy. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay mitondra fahoriana sy fisaram-pijaliana, fa agnamevagna anareo aho. Entony zogako ary mianara amiko, fa malemy fagnahy sy magnetry tegna ao am-po aho, dia hita fiadanagna ao amin'ny fagnahinareo ianareo. Fa mora entiny ny jogako ary mevagna ny didiko. Izany ary ny tenin'ny Tompo, dera ny ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, fotoan-dehibe ho antsika olo raika tokoa EEV missionnaire ty andro an'ity, satria miaraka amin'ny eglizy maneran-tany isika eto anivon'ny diocese, isika olo raika eto anivon'ny diocese faly mifampiarahaba manokana, satria
andro ankalazasika ny fomasin'i Jesoa, mpiaro ny diosesy, mpiaro ny katedraly, mpiaro ansika tsiraikiraiky amin'ny maha eove missionnaire antsika eto amin'ny diosesy, fa indrindra moa amin'izao vanim-potoana tena mavesatra ho antsika mianakavy no tia areti-mandoha izay ity. Araky ny efa fantatra antsika nefa noho izay mahafety lehibe azy izay, na dia aneo zomaza ny fankalazan'ny eglizy azy, dia atokasika amin'ny alahady toy ny fanaosika isa-taona ny fankalazana ny fomasin'i Jesoa amin'ny fomba manetriketrika, fa eran'ny diosesy kosa miaraka amin'ny eglizy eran-tany dia izao andro zoma izao no ankalazana ny fomasin'i Jesoa, ka ankafaliana, ankaravoana no iarabana antsika EEV tsiraikiraiky, EEV missionnaire ny an'ity andro fankalazana ny fomasin'i Jesoa, mpiaro ny diosesika ka enganie. Izao fankalazana izao anampy asika asiaro fa manana fo mitempo tokoa isika. Rehefa isika miresaka an'izany hoe fo izany, marina ao lay tova manambara fa velona ny olona anankiray, ao lay tova sarobidy izay azo lazaina fa motera lehibe eo amin'ny vatana fo, centre ny vatana tokoa, ny tova centrale ny vatana. Fa eto anefa rehefa isika no manambara fa manana fo mitempo, dia sy iza io fo io fa lay fon'ny Jesoa, ka ny fon'ny Jesoa araky ny mahafo amintsika malagasy dia ny mahaizy azy ny olona anankiray ny atao hoe fo, ary manambara ny sitrapo, ka ny sitrapo tokoa no manambara ny identité-ny olona anankiray. Ka lay fo zay ambara sika eto ary dia manambara tokoa ny toetra ny Jesoa, ny toetra mahaizy azy ny Jesoa araky ny lazaisika maha ansikasika. Sy misy mahalala ny fo ny ao am-posika hoy ny fiteny, fa Andriamanitra irery no mahafantatra azy, ary ao aminy no toerana anaovasika ny safidy ao amin'ny fo zany, ka ao koa no izay resaka safidy izay aneosika ny mahasikasika, ary araky ny fantatrasika ny avy ao amin'ny fo no ipoiran'izay safidy izay, ary anatanterahasika azy. Marina eo ny saina mamolavola azy, fa raha sy ao ny sitrapo dia sy tanteraka izay safidy izay, ary izay fanatanterahana azy izay no hitany be sy ny maro ety ivelany. Ka izay koa no hitasika raha mibanjina ny Jesoa sika, hitasika zany ny toetra n'Andriamanitra manontolo, satria Andriamanitra Jesoa, ka ny fon'ny Jesoa manambara an'izay toetra n'Andriamanitra izay, ary zay no mahatonga sika manambara fa fo masina Jesoa, fo masina satria masina zay misy an'Andriamanitra, miombona amin'Andriamanitra. Ka izay indrindra io zany no endriky ny famindrapon'Andriamanitra eto anivosika. Ka sy mahagaga koa raha miresaka ny tena hitovizasika endrika amin'Andriamanitra isika, ka ao amin'ny fo ao no isehoan'izay. Sy inona zany fa noharian'Andriamanitra hitovy endrika amintsika, ka fitiavan'Andriamanitra, ka ny fo no aneosika an'izay fitiavana zay. Ary izay indrindra ny fo masin'i Jesoa no anehoan'Andriamanitra ny fitiavany amintsika, anehoany ny famindrapony amintsika, anehoany ny famelan-keloka amintsika. Ka noho izany
ny fosika koa zany raha endrik'Andriamanitra tokoa isika dia sy maintsy anahaka an'izay fony Jesosy izay, anahaka ny fo n'Andriamanitra. Ka izay indrindra no mahatonga ny eglizy manokana andro manokana ibanjinansika an'izay fo masiny Jesosy zay. Marina isan'andro sika mitalao ny famindrapon'Andriamanitra, isan'andro sika mitalao ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, isan'andro isan'ora isa-segondra azy isaka zoma sika fa indrindra zoma voalohany volana, kanefa tian'Andriamanitra eto am-pamaranana ireo fankalazana rehetrarehetra tao aorianan'ny Paka, ao aorianan'ny Pentecote, ka tena idiratsika amin'ny tena mandavataona dia apetrak'Andriamanitra, apetraky ny eglizy marimarina koa eo anoloasika ny fony Jesosy mba araky ny vavaka ataosika. Jesosy malemy fanahy sy manetry tena ompo, ataovy manahaka ny fonao ny fonay. Zany hoe ny mahatsikasika zany no iriny ny eglizy i anahaka ny fony Jesosy, ka amizay na dia eo aza ny zava-misy eo amin'ny fiainatsika, na dia miloloha lanitra ka mety ho lenitsika, na mandeha tany mety misolafaka, eo ny toetrasika sirairay, na dia eo aza ny fosika mora voasarika ny zavatra mandalo n'izao tontolo zao, ary fo akombre matetika dia tiany eglizy indrindra amin'izao famaranana ny fankalazana maro samihafa, ka idiratsika amin'ny fiainana andavanandro atolotra ny fony Jesosy ho modely ho asika, ary indrindra mivavaka ho asika, satria io fo io no manolotra amitsika ny famindrapo sy ny famelan-keloka. Ka tanteraka ary io vavaka sy izay fandrisika io, raha miezaka isika mba sy akombre ny fosika, zany hoe mba sy hitoera ny fitiavatena ny fosika, fa ny tena fitiavana marina, ny fitiavatena tahaka ny lazaitsika matetika sika mora manaraka zavatra pirate fa sy ny original no araha isika. Ka raha te anaraka ny original isika ary apiny ny fahasoavan'Andriamanitra sy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, dia atolotra ny eglizy amintsika ny tena original. Raha ny marimarina koa atolony Jesosy amintsika ny tena original, dia ny fony masina zay nisy rano sy ra nivoaka avy aminy, manambara an'izay fitoeran'ny fitiavan'Andriamanitra eto amintsika zay. Ka iriny ary sy ho akombre ny fitiavatena zay, fitiavana pirate avy amin'izao tontolo zao, ary io fitiavatena io ny ipoirany rasy rehetrarehetra, ny avinavina, ny fielonana sy ny sisa rehetrarehetra, ka engany mba ho masina tokoa ny fosika, izany hoe masina izy raha itoeran'Andriamanitra ary miombona amin'Andriamanitra. Ary zay no iriny eglizy ananatsika amin'izao fotoana izao, mba anana azy ho modely sika. Mety ho reraka isika raha niezaka sika fosiny, ka izay indrindra io fo io ny loharandro sy fototra izay le rano sy ra avy ao amin'ny fo, rehefa nyle foniny io fo masiny Jesosy io, dia manambara ny fahasoavana, manambara ny famindrapo sy ny famelan-keloka zay rano sy mety ritra, manambara fa ho manome angovo ansika amin'ny alalan'ny fahasoavana. Inona moa ny fahasoavana ho isika fa lay fiombonana amin'ny Jesosy. Ka izay indrindra
no ambaran'ny evanjely amintsika amin'izao zoma ibanjinansika manokana ny fo masiny Jesosy mety reraka isika raha mandinika ny fiainana fa indrindra moa mandinika ny fiainana ao anatin'izao coronavirus izao, ao anatin'izao fiobina zao, ao anatin'ny confinement marina efa misy fanalalana nefa mbola mahavozy feno tebiteby ka hoy indrindra i Jesosy hoy ilay fo zay manolotra ny fitiavany ansika, lay fo mivelatra ho ansika, lay fo misokatra ho ansika, milaza ansika izy amin'izao mankanesa. Aty amiko ianareo zay manana enta mavesatra fa anamaivana anareo ao menara amiko fa malemy fanahy sy manetry tena ao am-po ao ka izay indrindra ry kristianina havana averiberisika io tenin'ny Jesosy io rehefa isika manokana ny fiainantsika, manokana ny tenantsika, manokana ny tanànantsika, manokana ny diosezisika ary sy irery isika amin'izany fa miaraka amin'ny fo madiony Maria, miaraka amin'ny masiny Maria izay nivelona an'izany fanadiovana ny fiainana zany tao amin'izy miombona tanteraka amin' Jesosy ka nanao eny izay no sitrapony satria araka ny lazaisika teo ny mahizy azy ny olona anankiray de ny fo ka izay koa ny mahizy azy ny masiny Maria ary de masiny Maria no mivavaka amintsika ka mba hahatonga sika iombona tanteraka amin'ny Jesosy ka raha isika manao ny hovavaka io dia ambara ny hovavaka io ary ny lalana ahafahasika miombona amin'ny Jesosy ka andresasika ireo fahasoavana ao amin'ny desinina izay fa ny malemy fanahy sy manetry tena ka raha tisika ho tanteraka tokoa eo izay vavaka izay dia aoka anana an'izay fanetretena izay isika ka amin'izay anana koa ny fahalemem-panahy io no lalana aza hosika ny asambarana raha tadidinareo sara raha efa indrindra ny tanora raha nanaovasika teny faneva tamin'ny fotoanany GMG ny tanora sambatra ny malemy fanahy fa andovan'ny tany izy izay zany no anovany ty tany ty tany vao sy lanitra vao zany hoe efa tonga eto anivosika izay fiavozana hoentin'ny Jesosy lay famozenaka zary tany vao sy lanitra vao izao fiainantsika zao na de eo anivony izao coronavirus izao aza raha miezaka sika anana an'izay sambatra ny malemy fanahy fa andovan'ny tany izy zany hoe iady amin'ireo zay fanapotehana rehetrarehetra eto amin'ity tany ninenasika ity ka ao anatin'izay hoe tany izay ny zavaboary ary isika olombelona ary ny motro zay fantatra sika manapotika ovan'i Jesosy ho afo mpitiavana ka anapotika an'izay fitiavatena izay kosa fa iredrehitra amin'ny mba ho tena fitiavana marina izany hoe fitiavana mahafoy ary fitiavana manompo ary zay no ambarany fo masiny Jesosy fahafoizana ary fanimpona ka rehefa tanteraisika izany dia izay sika no zary eove missionnaire vita batemika iraina ka zary tabekinakla velona zany hoe lay fo masina zay ny sakramenta masina nankalazaisika tamin'ny alahady lasa teo no entisika eo anivon'ny mpiarabelona amintsika ka mampanjaka ny rariny sy ny isiny mampanjaka ny fahamarinana tokoa isika
ka andresy ireny elanelana ireny sy ny fanilikilina sy ny herisetra dia vokatry ny motro sy izy fa ny motro tena izy dia ny afo-pitiavana motro pitiavana no entsika manorina ny ETA Église Tranoben'Andriamanitra ary zay no antenaitsika amin'ny alalan'ny diocèse maitso lay ireo voamieran'asa sosialy zay nambaratsika fa araky ny afatra ny papa mba ampanjakana ny firaisankina fa indrindra ny solidarité amin'ireo voailikilika amin'ireo zay marefo ka amin'izay anana fivelarana tokoa ny olona rehetra sy ny maha olona manontolo ary raha manana fivelarana ny olon-drehetra sy ny maha olona manontolo dia hivelatra koa ny zavaboary ary ny zavaboary ny velatra vokatry n'izay diocèse maitso zay vokatry n'ireo voamieran'asa sosialy zay ambaratsika fanehoana ny solidarité kristianina zany hoe charité chrétienne zany hoe fitondrana ny fomasiny Jesosy eo anivon'ny mpiarabelona ka hahatonga asika ho tena tabernakla velona tokoa eo anivon'ireo marofo tahaka ny Jesosy milaza amintsika hoe mankanesa ty amiko ianareo manan'enta mavesatra fanamevana anareo aho isika koa zany anamaivana an'ireo olona ireo satria isika zao no Kristy mpiarabelona amin'olona eo anivony izao tontolo izao ka araky ny naverimberisika matetika tamin'ny taona ny famindrapo isika zao ny chapelle ny famindrapo isika eo anivony fiarahamonina misy isika eo anivony eglizy kely misy isika de ny fianakaviana eo anivony eglizy fiombonana eglizy fototra eglizy iraka ary zay no tena dikany ny voamieran'ny asana sosialy hitondrasika n'izay chapelle ny famindrapo zay eo amin'ny mpiarabelona amintsika ka maro ny rahatra entin'ity arety mandoza ty eo anivon'ny fiainantsika tsiraikiraiky eo anivon'ny fianakaviana eo anivon'ny ny fiarahamonina ka ndehary miaraka amin'ny fomasin'i Jesosy sika andresany zany coronavirus fa indrindra andresy ny virus ny fitiavatena ny virus ny avinavina ny virus ny fialonana ka ampizoro ao anatin'izay fianakaviana izay ny tabernacle ny chapelle ny famindrapo ka izay indrindra no mahatongary ny papa Jean-Paul Faroa masinday papa Jean-Paul Faroa zay nianso an'ity andro ny fomasin'i Jesosy ity ho andro ivavahana manokana amin'ny fahamasinan'ny pretra mba ho modely ny famindrapo tokoa ny pretra satria ny pretra dia manahaka any Kristy ka ny pretra zany no hitondra any Kristy eo am-piarabelona amin'ny alalan'ireo sakramenta sy amin'ny alalan'ny fitorinany vaovao mahafaly araky ny vavaka ataosika en vocation ka izay indrindra re kristianina havana aoka atsiaro manokana ny pretra sikisika amin'izao andro ankalazasika ny fomasin'i Jesosy zao mba anahaka ny fon'ny Jesosy tokoa ny fon'ny pretra ka ny pretra amin'izay anambara amin'ny fiainany manontolo amin'ny ataony manontolo lay tenin'ny Jesosy nyresatsika teo hoe mankanesa ty amiko ianareo zay manana enta mavesatra fa anamaivana anareo aho ary de zay ny asan'ireny sakramenta zarain'ny pretra ireny fitoriana ny vaovao mahafaly araky ny afatry masinday Jean-Marie Vianney sambatra tokoa ny paroasy manana
pretra masina fa ho masina izany paroasy zany, zany hoe lasa fo eo anivon'ny mpiarabelona io paroasy io, zany hoe io eglizy iraka io, ary de izay tokoa eo ve missionnaire isika vita batemy tsiraikiraiky ka zary tabernakla tsiraikiraiky ary de chapelle ny famondrapo tokoa ka araky ny averimberisika matetika ary de mitodika aminareo fianakavianao satria ny fianakaviana no tanikesa ipoirany vocation rehetrarehetra fandrindra ny vocation pretra aoka ny fianakaviasika ho eglizy kely tokoa ka aoka araky ny averimberisika matetika anangana ara-panahy adoption spirituelle pretra isika ka ivavaka manokana amin'io zanaka ampanahy raisin'ny eglizy kely io ka mba ho masina iny pretra sika ary amin'izay izahay pretra satria sarovy fa pretra ny eveka mba hoendriky Kristy eo anivonareo tokoa ka endriky Kristy izahay raha endriky ny fo masin' Jesoa ary zay no tiany ny papa ho sapasika am'izao anana an'izay endriky ny Jesoa izahay eo anivon'ny mpiarabelona na dia olombelona milolo lanitra ka mety ho lena, olombelona mandeha tany ka mety nosolafaka, mety sy ny lavorary satria olombelona sy lavorary tokoa kanefa ansoina amin'izay fahamasinana izay ka ny fahasoavan'Andriamanitra tokoa no anovany fiainana sy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra ka izay no mahatonga sika ary manokana izao androny ankalazasika ny fo masin' Jesosy izao ivavaka manokana ho amin'ny fahamasinan'ny pretra. Ry Jesosy tomponay io ansoinao tokoa izahay mba anahaka anao na dia fantatraony sy fahamendrenay, fantatraony sy fahalavorarinay ka ianao tokoa ny milaza ny efankehitriny mankanesa ty amiko fanamevana anareo aho ka engany ianao tokoa anampy anay anamaivana zay rehetra mizaly sy izandia-paorina ka ny fiombonanay amin'ny fonao masina anampy anay amin'izay rehetra ataonay ka zary eo ve missionnaire tabernacle velona tokoa izahay mamafy famindrapo, mamafy fifamelan-keloka, mamafy fanantenana ka engany araky ny volazan'ny Papa François ny famelan-keloka sy ny famindrapo no any loharano sy fototra ny fandipalemana sy fiadanana ka izahay tokoa ny amafy fifamelan-keloka sy famindrapo fandrindra miatrika an'izao arety mandoza izao ka hitady anapotika ny fiainanay ka engany ny famindraponao anapotika an'ity fahavalo sy tamaso ity aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra
izy soa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny ainy olo raiky ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapan'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Dieu